na ny mpitondra fanjakana eto tsy tian'io mavandy avao rozy miteny amin'ny patron-drozy any io lainga zany tsy tian'io ary fa nanao déclaration i amindreo tsy nanao déclaration sa teny raha boaka koa vidéo androzy zay ny reo vohiny faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy araka hitantsika vidéo fanokefitsy nataon'ny solombavamboaka sy teny andrena solonaiky tamin'ny fandarana manokana anankiray fa manana proof izy tsy manaiky mihitsy ny olona any an-toerana fa indrindrindra ireo manam-pahefana eny an-toerana izay na eo anivon'ny fitsarana na ny préfet na ny solombavamboaka rehetrarehetra na ny ben'ny tanàna rehetrarehetra fa indrindrindrindra na ny filompirenena Andrajoelina ne tsy manaiky ty fisian'ity pastelaire ity fa amin'izao fotoana izao manko forcery zareo ity fisokafany pastelaire ity tsy de valapatriotrika satria araka hitantsika zay manko tsy manaiky hatramin'ny farany manko ny solombavamboaka sy tenenirena solonaiko sy ny ekipan'izay andao aloha jerentsika teboka anankiroa vaovao miparitaka mafana amin'izao fotoana izao ihany koa hitantsika fa no esorina manko ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao amin'ny petite vitesse na ao anatiny zany tranombarotra na ivelany tranombarotra satria hisy fivorina lehibe zay on COI amin'izay hisy vahiny tonga ka esorina daholy ireo mpivarotra na amoron-dalana na ao anatin'izay ny teboka faharoa dia mahakasika ny fitsarana tampony ny sorona teo amin'ny toerany voatsela akory nefa ny fanolorana an'izany tamin'ny volana febroary teo 25 febroary teo fa zao izy dia ny sorona teo amin'ny toerany andao aloha jerentsika teboka voalohany araka ny tenentsika teo mahakasika nyreo mpivarotra amoron-dalana zany na ao anatin'izay hoe ho avy ireo délégation vahiny ka hilika avokoa ireo mpivarotra tokony fampidinihana na ny fanampahana raisina handamina ny tsena ao Antananarivo renivohitra ho ireo fikambanana mpivarotra eny amin'ny petite vitesse nanomboka tamin'ny volana oktobra 2024 manko no nisy ny famindrana mpivarotra eny an-toerana misy 240 ireo mpivarotra ara-dalàna eny amin'ny petite vitesse izay mandohetra saingy takona ny tsenan'izy ireo ankehitriny nanatanteraka hetsika fanairana arak'izany ireto mpivarotra tena petite vitesse reto androany manoloana ny olana sedrainy izareo nangataka fiona tamin'ny ben'ny tanàna izy ireo nefa mbola tsy nisy valina hatramin'izao nanomboka tamin'ny herinandro teo Ratsahivina no nisy ny famindrana mpivarotra tamin'ny toerana maro Antananarivo renivohitra zay satria ho avy ireo délégation vahiny hanatrika ny fivoriana COI ka ahilika avoa ireo mpivarotra hoy ny solombavamboaka Fidèle Razanapera nivoaka tao anatin'ny fangina ihany koa manko ny solombavamboaka Fidèle Razanapera zay tao anatin'ny fandaharana manokana niarahana miara-manonja ny zoma 20 martsa 2024 lasa teo tsy rahiny ireo mpiara-mitolona fa tsy ilaina sainga averina izy ireo rehefa lasa ny vahiny ka tokony tonga saina izy ireo hoy ity solombavamboaka ity ty manko tao amin'ny info culture media 2.0 FM 100.4.8 izay hitantsika amin'izany fa na ny ireo préscolaire na ireo mpivarotra na ao anatiny zany na ivelany anisany be mpifidy ny fidin'ity filompirenena Andrajoelina ty sy ny fidiny ben'ny tanàna na ireo olo anambany tanànareo ny fidy nyty ben'ny tanàna sy ny filompirenena Andrajoelina ty tsy mahagaga satria voadaka ambavafory zareo zany natao hoe mba misaina ihany rehefa hifidy olona hitantsika amin'izao fa na ny côtier fa indrindra ihany koa atoliara zao menimeny mahakasika nyty pastelaire reo any ny fidy ihany koa filompirenena Andrajoelina fa voadaka ambavafoy zao nataony mba hitantsika manko fa na ino ataonao hoe hanao fitaraina aiza moa anao olona ny fidinareo ane no mamely te hamainanareo mamely daka hamainanareo mandaka ambavafo ohatran'izao ka ho aiza nareo no hitaraina izy ny tompon'ny fahefana na io ben'ny tanànareo ka iareto ho izy ny sasany zany satria noho nareo ihany ny fidy anazy io ka iareto hatramin'ny farany satria zay no tadiavinareo rehefa tsy mahay mifidy na izany na tsy zany aza hita ihany koa fa halabato ihany koa ny nalany reto na ny ben'ny tanàna zany na ny filompirenena Andrajoelina ndeha koa tsika hijery ny teboka faharoa araka ny tenentsika teo zay fitsarana tampony mampametra-panontaniana mahagaga ity tantara ity
tapitra ny fepitoanany Yves Hugues Rajoelina filoha voalohany fitsarana tampo raha nambara ny ministry ny fitsarana omaly voatendro filoha voalohany fitsarana tampo ny mpisolotoerana arak'izany i Sophie Manakavana marina nefa vo tamin'ny 15 febroary lasa teo ity filoha voalohany fitsarana tampony ity no nanao fianianana mialohan'ny naseany zao andraikitra zao ka rehefa voatendro tao anatin'ny filan-kevitry ministra ny alarobia 9 febroary lasa teo izany hoe iray volana mahery teo zany no tenany no niasany mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetra hoe fitsarana tampony ohatrany ahoana no mahatonga ny fitsarana mahatonga anazy hoe nanao mission ve na metraka ireo bentanana rehetrarehetra reo ve izy ity ka no esorina sa ao raha misy zavatra tsy mazavazava manko manoloana ty tranga ity ka zany indrindra mahatonga n'olom-pirenena rehetrarehetra maneho hevitra mahakasiky nyty fitsarana tampony ity mety misy antony tao matoy nosoloina sahady izy fa na de zany aza tro kosa izany hoe tsy niasa firy volana akory izy de fa zao sahady no zava-misy ny zavatra toy izao no mahatonga atsika hanome sosokevitra hoe maninona moa raha asiana fehipetra ny fametrahana olona amin'ny toerana anankiray ka rehefa tsy feno ny intsony ny fehipetra napetraka taminy zay voasoloina ny olo hafa izy ary tokony hisy komite mandinika an'izany hoe tsy feno ny intsony ny fehipetra napetraka natao aminy dia afaka ataony mametra-pialana na esorina eo amin'ny toerana izay izy mampametra-panontaniana zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny hitantsika ihany koa fa na nireo diso safidy reo voagetra voadaka ambavavo hitantsika amin'izany fa mandeha mikorosoro mankaiza ty firenena antsika ty raha tsy mitrangana atsika manoloana ny zavatra rehetrarehetra io de hitantsika ihany koa na ny vahoaka tany anosy be nosy mitsio nosy tany kely nosy sakaty rehetrarehetra any anisany ihany koa ny fidy ireo beny tanàna Irmara ny fidin'ireo sambamboaka Irmara eo ihany koa na ny filompirena Andrajoelina reto voadaka ambavafo mbo inona foana zany nandrasantsika vahoaka malagasy ankehitriny voadaka ambavafo voateha maina ka ina no andrasantsika amin'ny zava-misy iainan'ny firenena ankehitriny izao zay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no afaka nozaraina amintsika eto dia azo adino trany miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritsary zavatra izay makasitraka mialoha tompoko lahy sy tompoko vavy na ingay anjirajoelina raha notsy bazotolera fa mission io tafiditra anatin'ny pataloha tery zay ny maliko andresaky anao teo iny hoe ny asany maro misy gaz tsika ao manitsy atao gaz misy pétrole tsika manitsy atao pétrole misy volamena tsika manitsy atao volamena ny manapahizina miteny mbo 0,02% ny safirana latsika io mbo maro ao fa atao kototo manao an'io rehetra ampandroso tanaty fa manintsy atao reo misy menitra eo fa manintsy atao reo fa raha hafaty anay teo atao satria jara malaky vola malaky ka halaina atao sorona zany tanàna ity averiko atao sorona ny vahoaka ny toliara amiko tsy mety zany zavatry zany ary zaho sy teny manoatra an'izany ampoloko ndraiky aoka ho haitsika manavaka ny atao hoe mission na ny mpitondra fanjakana eto tsy tian'io mavandy avao rozy miteny amin'ny patron rozy any io lainga zany tsy tian'io ary fa nanao déclaration i amindreo tsy nanao déclaration sa teny raha boaka koa vidéo ndrozy zay ny raha vohiny